mahaliana trano no irosonay ao atokantranotsika tsirairay avy amin'ny alalan'ny fandaharana ara-marseau izay arahinao eto amin'ny TVM isaky ny alahady hariva toy izao dia asaina indray ianao hanaraka nyity fandaharana ity hatramin'ny farany. Ny vahintsika androany toy ny mahazatra moa zany dia mandray vahiny roa samihafa tsika ato anatin'ny fandaharana dia mpanakanto no raisitsika voalohany ho arahantsika eo ny hirany dia fantatritsika hoe izy izay vahiny izay ao anatin'ny tontolony izay zavakanto izay. Rehefa voalohan'ny volana toy izao kosa dia mandray ny fimpimaitsika zany hoe ny tontolon'ny kabary indray kosa zany no arahintsika ao anatin'ny tapany faharoa ho fantatritsika ihany koa hoe iza ny vahintsika ao anatin'izay fandahara ao anatin'izay tapany faharoa ny fandaharana izay ndahary. Tsy maintsy ho tonga ho hitondra vaovao na inona misakana na inona mitranga fitiavako anao efa feno tsisy banga fitiavako anao efa feno tsisy banga na lavitra ny lalana makany aminao tsy maintsy ho tonga ho hitondra vaovao na inona misakana na inona mitranga fitiavako anao efa feno tsisy banga fitiavako anao efa feno tsisy banga iamaizina ny andro tsisy tsiro ny poto mangina te iandro fa tsy mety mba mahazo rezo eny aky tsy afaky fandray otoizako ny famikatso ny finday mitetytendrombohitra vona loasa. Rehefa avy nanaraka ny rarahintsika dia fantatritsika zany hoe iza ny vahiny ato anatin'ny fandaharana ara-marseau androany raha ny mpanakanto no resahana dia tsy iza akory zany fa ifila miarabanao ato anatin'ity fandaharana ity misaotra anao mampiatrano ihany koa. Dia faly miarabanareo mpamokatra n'ity fandaharana ara-marseau ity dia miarabany olona rehetra ny vahoaka rehetra eto amin'nosy dia any mpitandramasina rehetra manaraka an'izao fandaharana zao. Elaela tsy hitatsire i filasa za ve tsy teto ia taiza foana dia inona ny vaovao ary teto foana tsika fa misy fotoana moa zany anginana dia misy fotoana nangina mihitsy fa le zavakanto moa zany efa ato anaty dia mikorina foana fa misy fotoana zany hoe manao le zavakanto fa mikotrika ny any filaza azy hoe mbola tena hoe ahoana nitrandraka koa ny filaza azy koa mbola nitrandraka amina hoe inona ny tena zavatra misy fakany dia tena hipaka tsara ny amin'ny malagasy sy mparetanindrazana zany amin'ny mozika zany tsy mozika andalo zany fa hoe ahoana matena hoe mozika tena misy fototra dia zay zany mbola milalinina kely zay tsy nahitana zay moa teo koa moa zany asa mandrara azy mbola nijoroana dia fa madibadika daholo fa tsika efa ao anatin'le mozika dia efa voatazonao foana fa angamba nanao karoka matotsy teo. Efa ela no nahalalana n'izany tarika filaza teo amin'ny sehatra ny zavakanto azonao ampifantarina misimisy kokoa mipijery ve hoe teo amin'ny firy-taona teo zay misy iny nitarika fila dia ireo dingana nandalovana talohany natongavana mpanakanto matianina zay. Tarika fila zany dia efa eo amin'ny 30 taona mahery teo ny foronana dia efa tany anatina fandaharana tamin'izany tao amin'ny radio Madagasikara nisy fandaharana zay hoe talentan'ny ankizy dia mbola mpianatra tany amin'ny CEG zany zay dia manomboka nanao an'le izy dia nandroso teny foana dia farany zay taty amin'ny lycée namoaka hira tamin'ny radio hoe satria tamin'izay tany amin'ny CEG dia mbola
tonga isaky ny larobe ariva any amin'ny radio foana dia mandalo fotsiny iny fa hoe andaotsika anao hira dia tena apetraka any amin'ny radio mihitsy dia mba alefandry zareo dia nanao hira zany zay taty arinan'iny nefa taty amin'ny lycée dia nanomboka aniny nandeha. Ianao rery zao ny atao anatin'ny taky aloha no hitako eto fa misy firmy rahalahy eo nareo ao anatin'izay taky filà izay. Oe misy marobe zay fa za moa zany mety aloha satria zalahy fa natsoky any fa amin'ny asa mandraikitra araky le teniko teo dia tsy afaka fa za aloha neto dia misy an'ny Fidelisy eo namako izy mitsoka soda na mitsoka farara dia misy an'ny Samy dia misy an'ny Liva mitendry valiha Liva dia misy an'ny Damikina dia misy an'ny Radanza zay zany zay ny mpikambana natarika filà zany. Zany hoe eo amin'ny filo zay eo amin'ny eninday eo zany zay mandrafitra ny taly. Ya andao aloha filà isento kely amin'ny alalan'ity hira ray ity sika alohan'ny hidirantsika lalindalina kokoa ao anatin'izay hoe fampiasana ny zava-maneno sy ny karazan'izay. Eny ary dia makafy zare. Mantarana famantrao ka mety sopatrany ity tsy misy tandroka ny ratsy ka ho fantatrao zay ao apoko matoky tsy misy marika mantarana famantrao ka mety sopatrany ity tsy misy tandroka ny ratsy ka ho fantatrao zay ao apoko matoky sarotra ny lalana malama sominy aina tandremo so mitoboka mitezaka tolory ahy izany tananao fireniny azo boboka. Le gadikira zany tsy dia haiko loatra manavaka azy fa hoe zay le gadikira filàgna gadikira filà zany fa le izy zany ohatrany hoe hira vokatry ny tany na le hoe bedibe mantsy zao no miteny hoe hira vokatry ny tany vazo ny tanàna hira eny ambony tamboho hira fa efa lira filà zany dia ao anatin'izay rehetrarehetra zay satria ao anaty fiarahamoninao zay dia voabango ao anatin'ny zay rehetra zay ngadona fa matetika zany misy construit zay fa nanay zany dia tena hira vokatry ny tany hira gasigasy. Tao anatin'ny 30 taona ny joroana zay mety efa maro ny hira voaforona ny album zao mety ho firy eo. Maro ny hira voaforona fa ny famoahana azy no tena raharaha dia inona ny raharaha ao anatin'izay famoahana azy be deaibe ny raharaha na ny fotoana zany mbola mila am'zay fotoana kely hoe ahoana satria amin'ny fiainana zany efa rotoroto dia mila manomana tsara dia eo koa moa ny ara-bola dia eo ny hoe tafavorodolo hoe zay endary eo amin'ny arrangement anaovana an'le izy fa ny hira efa be deaibe mihitsy no vita zany fa le amoahana azy zany no eo zany ny zany mba hoe amin'ny taona ho avy mitsidika io zany dia eo namoahany ny rakikira fahatelo zany.
efa tonga ny maraina e miasy dada tsy malaina miasandro miasa foana sanatry iza ivona lasazy dado nande nitady volare amelomanankonana fa tsy anaovana lanonana lasazy dado nande nitady volare amelomanankonana tontolo rehetra tsy de volana izany ho namorona ny lasaizy dada ry fila ny lasaizy dady iny zany a dia tam'izay mbola kely tany am'divotana zay sy le zay sy le rahalahako zay zany a no niaraka miketrika an'izy iny ia nisy kabare nataona zay a tao amin'ny exasamara teo kadandramamy a dia nafinaritra le fiarana satria masoandro miposaka amina palahelo zany fa dia zay moa zany no atongaviketiko hoe misaotra an'ireo mpakafy zay nanotrona sy nanatrika any amiseo nataona iny a dia mahafinaritra ny fiarahana tao inona moa ny tena notsony akoatran'izay fa mba feno am'izay fa dia any amin'ny album tsika any amin'ny album fahatelo tsika any misaotra petsaka veloma daholo a nahatratra amin'ny farany atao anatin'ny tapany faharoa mifandarina zay andraisantsika ny zareo avy ao amin'ny fimpima dia ny filohan'ny fimpima no vahintsika androany tsy izy akory zany fa rahamatoanitra Andrembovonjy miarabanao tonga sao tanatin'ny fandarana indray miarabanao dia miaraba ihany koa ny mpanaraka rehetra ny fandarantsika tsy ela akory zay no nankalaza ny 420 taona ny joroany ny fimpima nanahoana sy nanahoana ny andohany zany fikambana ny mpikabary malagasy zany tany ambolohan'ny tany ramatofoloha nankalaza ny 420 taona tokoa tamin'ny 9 novambra lasa teo teny ampendohana aloha dia 420 mirahalahy no nanorina ny fikambanana ary ray amin'izy ireo no akangasisana namborana kehitriny mbola velonaina izany taorianan'ny fodimandry na mpikabary malaza anankiray antsoina hoe Rose Valsoa no nivondrona zany ireo mpikabary tamin'izany fotoana zany hoe maninona moa sika raha manangana ny firaisan'ny mpikabary malagasy fa taty aoriana zany vao niova ny anarana hoe fikambanan'ny mpikabary malagasy inona avy ireo hoe tsika nentina nankalazana n'izay hoe 420 taona ny fimpima izay ramatofoloha isa-paritany zany dia samy nankalaza n'le 420 taona raha tenenina manokana ohatra ny teto Antananarivo
dia seho ankabary a seho kanto natao tao amin'ny ivitoeran'ny kolotsaina malagasy na ny kaima teo Antsahavola no nanatanterahana an'izany. Raha ny tany Antsiranana indray kosa dia tao amin'ny lapan'ny tanànana Antsiranana no nitotsaina ny 450 taona ary nisy ihany koa ny seho kanto a ny famoahana mpianatra ny fanasalorana lamba izay natao tamin'io fotoana io. Tanjon'ny fimpima moa ny hoe miaro sy manonotra ny fomba mampitenenana malagasy amin'ny alalan'ny kabary ary teny filamatra ny hoe izay tia ny tenin-drazany tia ny tanin-drazany. Hoety manatratra ny tanjona dia misy hatrany ny fampianarana anisan'ny atao hoe tetikasa iray zany a mitohy mandavataona ny fampianarana misy zao ny taniketsa misy ny piofana ny takalo ary eo ihany koa ny mpandalina zany no sokony indrindra amin'ny fampianarana. Miatrika ataontsika eto a dia hoe atikasa ho an'ny mpandalina. Da inona moa no atao hoe mpandalina? Antsoina hoe mpandalina ireo mpikabary efa nahavita dingana teny voalaza ny olombelona eo. Da ireto no takiana aminy. Fikarohana ny fandalinana ary ny famoroana. Fandrafetana tolokevy fikarohana. Famohanana ny voka-pikarohana. Famoahana zany ogoky barota enkevitra. Zany hoe rehefa tanteraka zany ilay famoahana zany ogoky barota enkevitra zay ho azo lazaina hoe tena mpandalina isika. Ia, isika rehetra izay mpanaraka ny fandaharana arts martiaux moa dia efa mahafantatra avokoa fa izany fimpima zany dia miparitaka manerana ny nosy. Manahoana ny any andeha ho raisitsika indray aloha ny any Toliara any raha matofoloha manahoana zany hoe kabary zany any Toliara. Ny Toliara aloha zany a tena hoe efa miendamembavy ny kabary ary na ny sokajy ary efa manomboka ihany koa ny taniketsa. Dia ao anatin'izay indrindra ho antsika ny Toliara izay liana amin'ny hoe fianarana kabary ao amin'ny EPP ao Tsianenge zao akaiky ny tranobe ny kolotsaina dia misy ny fianarana kabary ho antsika izay mazoto amin'ny fo maraina satria isaky ny asabotsy amin'ny valo maraina ao amin'ny EPP Tsianenge. Ny hariva kosa raha tsy mahavita amin'ny fo maraina ianao dia somary makao Toliara faharoa ao amin'ny efitrano malalaky ny ENS ao Maninday no anatanterahana ny fianarana kabary isaky ny asabotsy amin'ny 2 ora. Ary raha resaka Toliara angamitsika tsy madiso miresaka ny any Tolaniaro any satria raha liana amin'ny kabary isika ao Tolaniaro dia ao amin'ny EPP Tanambao isaky ny asabotsy amin'ny 2 ora ihany koa no misy ny fampianarana kabary iarahanareo amin'ny fimpima. Ohatrany efa nisokatra ny taom-pianarana 17 sy 2 arivo sy ny 12 sy 2 arivo raha matofoloha tsy tara vera ohatra ka hoe zao ny olona vao tapa-kevitra andeha hiditra ho hianatra n'izany kabary zany. Ny fanokafana amin'ny fomba manetriketrika ny ombonany rehetra no efa vita fa marobe ny toeram-pianarana eto anivon'ny fimpima misy maherin'ny 70 amby zato zany ny toerana azahoanareo mianatra kabary. Misy izy ireny efa nanomboka tamin'ny volana Oktobra, misy kosa ny mbola volana Novambra ary ny amin'ny Desambra ty aza dia mbola misy ihany koa zany ka aza misalasala manantona an'izay toerana rehetra mety misy hoe fimpima satria Toliara resantsika teo fa raha Antananarivo zao dia ao amin'ny Foibe ny Senam no akaiky indrindra na eo Antaniavo Antanimena misy ny Foibe ny fimpima zany dia azontsika tonony ireny na ny faritany ihany koa dia maro ny toerana dia fantatritsika hoe aiza misy hoe fimpima dia tongava mianatra kabary. Andao raha tsika kely ity kabary izay nataony zareo fimpima avy ao Toliara ity ndao ary. Ino ny raha hoanitsika androany fa etoy la mikarikoariko avao ia tsy misy tsireke tsirebe ka hihina ino tsika androany arivo eo tsy mivola toy ino ny raha masakinao ao haverena na hoda tsy volagnako tsy misy na ola mangoako aky tsy hay atoko hariva la izao mateka ke hoagna jara igny hamaro sofia fa soro yaky igny ao fa tsy ro tandregna ato avao tsika ino raha hoany ato moa keo ty rozy
ndao moa nahoda fa hokaiko agny rozy nao pela nao sambo e aiaky anareo ilandranao nareo kory zay nene mitoboy ao nareo fa ilandranao eka neny fanavy ty aja regny avy zahay baba ilanagna tia gn'ato tsisy raha ketre androany ka mandehana anareo amarotse marotsy fia zoro riaky igny ao ka lasa hohanigny androany koa hanao akory moa tegna tegna tsy manandraha ndao baba Geba! Geba! fa nahaletaka ny fia iny zaho fa tsika amizay andeha hianatsy kabary ndao tika lafa niletaky fia oy ndao tsika nity jalan'ny fia igny neny fa zah hianatsy kabary Mba tsy niela nareo. Kabary? Ao baba misy ampela mampianatsy kabary zay. Ampela manao akory koa ty mampianatsy kabary. Ako gn'olo ampela ro hagneno amin'ny fotoan'andro manahakany zao. Lehilahy ro mampikabary fa tsy ampela. Ka manao an'izao iha nahoda fa raha henany toy da gn'ampelaka mikabary fa tsy lilahy avao. Zao ty misy nareo fa hiaraka aminareo koa hianatsy kabary zao. Ndao neny fa soa zay. Ka manao hoe nahoda, ndao tsika andeha hianatsy kabary zao koa. Eka, ndao. Nao tena jaro mba anao tena reaka sabaka koa miaraka amin'ny tehy koa. Fa andeha hiaraka aminareo mbeo koa aho. Ya, reny ny fimpimavy any Toliara rehefa mikabary. Mino fa tsy ambaka an'izay ihany koa tsika rehetra ny amin'ny faritra sasany ihany raha lina ny kabary ianao dia aza misalasala miantso andry zareo amin'ny fimpima raha te hianatra an'izany hoe kabary izany. Mamaraparana ny resadresaka sika raha matofilo manahoana sy manahoana ny fandaharam-potoana ny fimpima indray ara ny toy ny fandaharam-potoana satria ny fimpima dia manana fotoana foana isambolana misy hetsika karakaraina foana. Zay eo anivon'ny fimpima moa dia miara-miasa hatrany amin'ireo orinasa na fikambanana hafa izay mitovy tanjona zany ary izay raha teo no anatrarana nyty hoe fitiavana ny tenin-drazana ity. Zao sika misy ny tsena be izay karakaraina eo amin'ny village voire Andotapenaka amin'ity herinandro avy ity zany ny 25 volana. Dia ao anatin'izany misy ny fifaninanana kabary izay atao andraisan'ny rehetra anjara na tsy pikabary azy ianao dia efa afaka manomboka sady hoe andeha mba anatanteraka izany fifaninanana kabary izany. Ka ho an'ny tanora izy io manomboka amin'ny 9 taona hatramin'ny 30 taona dia momba an-tsena zany no resahana ao anatin'izay. Dia misy moa ny trano eva ny fimpima io izay anasanantsika ihany koa misy karazana ohabolana fomba fitenenana ny tantaran'izany tsena izany ny sotoavina ny kolotsaina hitantsika amin'izany momba an'izany tsena izany mandalo eo amin'ny trano eva ny fimpima zany ianareo dia mahita tsara hoe inona ara zany ny votoatin-kevitra izay atao an-tsaina ao anatin'ny kabary atao amin'izany fifaninanana izany. Fa ny ankizy koa tsy diso anjara satria ho andreo tanketsa latsaky ny 12 taona dia misy ihany koa ny fifaninanana akinga-tsaina dia izay mahatonona ohabolana voalohany momba an-tsena ihany. Efa fantatra meloha zany ilay ohabolana fa tsy misy hoe tokony hoe atahorana na mampiahiahy satria araka nambarako teo dia hoe mandalo eo amin'ny trano eva ny fimpima ianareo dia mahafantatra hoe inavy izany ohabolana izany. Eny ary afatra sy teny faraparany teny kely alohan'ny teny ifaranantsika manantitra trano ny fisaorana sy ny fankasitrahana amintsika rehetra manaraka ny fandaharana ny fisaorana ho no toy ny anim-pina soka tantely amboloina manitra andramana fi tsakoina mahafadiana atelona vahatry ny aina misaotra anareo ary azadonoina ny manaraka ny fandaharantsika isaky ny fandaharana ara-maroseho
voalohany volana moa zany dia amin'izay voalohany volana izay moa zany dia efa mivadika amin'ny taona ho avy isika ia amin'ny taona ho avy indray dia mirary fety sambatra zany noely sambatra rano maromarina kokoa ho antsika rehetra manaraka ny fandaharana dia makasitraka nareo mpikarakara eto amin'ny televiziona malagasy ia dia mirary soa tanteraka ihany koa ny fimpima misaotra betsaka andramatofiloha ny vahiny teto indray ary dia amin'ny heritaona indray makasitraka indrindra miary natreo indray ary ny fandaharana tamin'ity androany ity ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany dia isaorana ihany koa ny teknisiana rehetra izay mikirakira ny sary sy ny feo mampita an'izao any tokantranotsika tsirairay avy any azadino manaraka ny fandaharana ny famerenana isaky ny talata maraina dia eto amin'ny televiziona malagasy any mazava ho azy ho antsika rehetra izay te hiara iasa amin'ny fandaharana ara-marseo aza misalasala miantso anay amin'ny lahara tarobia izay efa mipetraka io azadino ihany koa ny miserasera sy mijerijery ao anatin'ny page Facebook ny AMS ara-marseo ho raisinay ampitiavana be anareo ho raisinay ampanajana ihany koa dia mametraka ny veloma mandra-piresaka indray ary isaorana ihany koa ny Splendide Beauté etsy an-tanimena izay nikarakara ny taovolo sy ny tarehinay androany mandra-piresaka indray tompoko